Haleluya. Ya, makasitraka feno any Ravavy nanolotra izay hira zay mahefa be amin'ny asan'ny tompo. Izany tokoa ny faniriana mba hahefa be amin'izao asa fanompoanan'ny tompo izao tsika rehetra. Eny ary, satria tonga ato amin'ny fotoanany fifanomezana fanontaniana indray tsika eto antany ho an'ny reto ravavy reto aho izay manana valiny izy any am-pony any amin'izay ampitenen'ny fanahy masina anao eto dia raisina mpitiavana ny valin'ny fanontaniana izay ho apetraka amin'ny teny ity indrindra fa ianao ihany koa ato amin'ny YouTube izay mety manana valiny ihany koa afaka mamaly any anaty fonao ianao ny amin'izany fanontaniana apetraka izany. Ka eto dia anontany ny ravavy vitsivitsy ato anatin'ity groupe jastalika ity ho anontaniako hoe ahoana kay ny fomba hitehirizanao ny fanahy izay mipetraka ao anatinao. Valiny atolotrako anao ravavy ny micro raha ohatra ka afaka hamaly izay fanontaniana izay ny ray amintsika ato. Fanontaniana izay napetraka ny ravavy teo voalohany moa zany dia manonona trano ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo mba hanjaka sy hanapatapaka eo amin'ny hevin-tsainantsika tsirairay avy. Ny fanontaniana ahoana ny fomba hitehirizako ny fanahy masina ato anatiko. Ia, ny fanahy masina moa zany dia fanomezana tsara indrindra avy tamin'Andriamanitra. Rehefa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy isika dia nahazo ilay fanomezana dia fanahy masina izany. Izy ilay mpananatra, taridalana, ary ny fanahy masina ihany koa no mampatsiahy antsika ny fahotantsika mba mahatonga antsika tsy hipetrapetraka izany raha sendra manoto satria fanahy masina tsy mamela antsika ho tafandromandry amin'izay. Dia nefa ny fanahy masina araka ny tenin'ny Paoly manao hoe aza mamono ny fanahy, izany hoe mety maty izany ny fanahy, ary mbola nanafatra koa hoe azonao izay mampalahelo ny fanahy, mety malahelo ihany koa izy. Dia ahoana no ataoko mba tsy hampalahelo azy ary mba tsy hahafaty azy mihitsy. Voalohany indrindra moa miaina ny fanahy masina dia tokony omena hanina zany izy dia sakafo omeko azy dia ny fenoko ny tenin'Andriamanitra, ny fanaovako ny sitrapon'Andriamanitra, ary koa ny fazotoko manao izay mahafaly ny fanahy masina, ohatra hoe miresaka aminy foana, tsy manao tsinotsinona azy, tsy adoniko zany satria ny tompo dia niteny manao hoe ho eo aminao mandrakariva izy, ka zany hoe ahito amiko foana fanahy masina dia tsy ataoko hoe tsy eo izy fa iresahako izy sao dia malahelo izy raha vao tsy resahako.
na koa hoe manao izay zavatra tsy faraka amin'ny sitraponay dia malahelo izy, na koa hoe miteny izy kanefa tsy hanoko fa ny ataoko ihany no ataoko dia malahelo koa izy amin'izay fotoana izay. Dia miezaka zany anao izay zavatra mifanaraka amin'izay voalaza ny tenin'Andriamanitra ary izay ampianarin'ny fanahy masina anahy dia izay no mahafaly anazy dia afaka mivelatra kokoa izy amin'izay fotoana izay, afaka miaina tsara dia tanteraka ilay tenin'ny Tompo manao hoe tsy hamelanareo kam-boty aho izy fa mivavaka amin'iray aho mba handefasany ny fanampananatra ho anareo. Ka araka ny voalazako teo nomezana tsara indrindra avy tamin'Andriamanitra ny fanahy masina ka ny firaisana aminy matetika no mampitombo sy mampivelatra azy. Dia izay no ataoko mba ahafahako mitahiry ny fanahy masina, zany hoe mazoto mivavaka aho mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra, mihira fidirana. Misy fifandraisana lehibehibe kokoa amin'ny fanahy masina, tsy avelako hoe angatsitsika mihitsy ny fifandraisako aminazy dia amin'izay fotoana izay dia mahatsapa izy efa tsinotsinona raha tsy misy anazy. Zay ngamba no azoko avaly fanontaniana ravavy dia makasitraka nametraka fanontaniana. Ho anao ihany koa afaka mamaly amin'ny komantery ianao hoe ahoana ny fomba ataonao mba hitehirizanao ny fanahy izay fanomezana avy tamin'Andriamanitra. Dia valio eo amin'ny komantery ny valy fanontanianao izay manindre fa manampy anay bebe kokoa zay tsika moa dia anao moa zany mifanampy hatrany, ilaina ny hevitrao satria fanontaniana le izy dia ny rehetra ny mamaly. Dia averiko any amin'ny rahavavy indray ny micro, izy indray no afaka mamaly izay fanontaniana izay. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia toloniko hatrany ny fiadanan'ny Tompo aminao sy ny ankonanao any amin'ny tokantrano rehetra izay misy anao tsirairay avy. Andray an'izay fanontaniana izay hoe ny fomba hitehirizana ny fanahy masina atao anatintsika, atao anatiko. Voalohany indrindra aloha dia efa nomeny Jesosy ny fanahy masina, nomeny maimaim-poana hoe omeny anao ny fanahy masina ho an'ny olona rehetra izay efa nandray azy ho tompy sy mpamonjy ny tenany manokana. Ka rehefa nomeny Jesosy ilay fanahy masina dia mila kolokoloina izy io, mila ampitomboina izy io. Ny fomba hanolokoloana anazy dia ny firaisana amin'Andriamanitra. Izany hoe misy firaisana amin'ny fomba maro samihafa. Mila mivavaka, miaina ao anatin'ny fiainam-bavaka hanolokoloana an'izany fanahy masina izany mba ho voatahiry. Izany hoe tena feno vavaka izany ny olona anankiray. Manaraka izany koa hitehirizana an'izany fanahy masina izany dia ilaina ianao mamaky ny tenin'Andriamanitra, teny Baiboly, satria io ny sekret tsara indrindra ny ahalalànao ny soratra masina, mba tsy ahafahan'ny tsirairay avy mivoana, mba ahafahanao mandeha araka ny fitarian'ny fanahy masina izay mitoetra ao aminao. Ka rehefa ampivavaka ianao voalohany indrindra, manana ny tenin'Andriamanitra ianao dia mazava ho azy fa ho voatahiry ilay fanahy masina ary mitombo isan'andro arakaraka ny firaisana amin'Andriamanitra. Dia izay ny valiteny avy ety amiko, makasitraka anao izay miaina dia afaka mamaly koa ianao izay rehetra nahena izay falim-panontaniako izany dia makasitraka indrindra. Amen.
fomba moa zany dia mamaly za mbola misy ny fomba hitehirizana ny fanahy masina ato anatiko dia izany hoe mila mandeha araky ny sitrapon'Andriamanitra izany hoe tsy mila miaina amin'ny fahotana satria ny fanahy masina dia mora miala dia averiko amin'Andriamanitra irery ihany nahitra. Amen. Amen. Ia, misaotra anao namaly izay fanontaniana izay ofe ny valiten'ireo rahavavy rehetra izay efa nandray anjara ny valiny teo dia haka ohatra raha isika hoe ohatra ny ahoana moa isika ao anatin'ny tokantranonao rehefa mba mitahiry sakafo tsy tianao simba zay dia ina ny fomba ataonao raha trano ohatra misy vata fampangatsiahana dia tsy misy apetraka ao anatin'ireny ny sakafo mba ho voatahiry tsara mba tsy halako simba. Zay zao raha endrindray fitehirizana azy dia rehefa ataonao ao ny sakafo dia mazava fa tsy simba mihitsiny iny raha izay fotoana hamohanao azy fa raha ohatra ivelan'izay hoe vata fampangatsiahana izay na hoe frigidaire dia tsy maintsy simba iny tsy maharitra firiana akoriny dia simba. Dia zay ohatra fa ho valin'ireo fanontaniana zay efa voavalin'ireo rahavavy dia isika sy anao dia anisan'ireo fa anisan'le hoe nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy teo amin'ny fiainana dia rehefa manana an' Jesosy eo am-ponao ianao dia tsy hoe niraisina izy dia mipetrapetraka fotsiny ianao satria fa manana azy fa mila mifandray amin'ny foana tehirizina ato amin'ny Jesosy ny fiainanao sahalan'izay misy ilay izy raha vao ivelan'ilay vata fampangatsiahana raha vao ivelan'i Jesosy Kristy dia mazava ho azy fa tsy maintsy misy fiovana ny fiainanao tsy ohatran'ilay nanomponao ny tompo intsony zavatra misy fa lasa mivaona lasa miaina amin'ny zavatra hafa ianao amin'ny tontolo hafa rehefa tsy amin'ny tontolon'i Jesosy ka raha ohatra ka tsy ihany ivelan'ny valy ianao fa ato amin'i Jesosy ihany dia tsy mipetrapetraka na varimbariana fa mandroso hatrany araka ny valiten'ireo rahavavy teo aloha hoe mazoto mivavaka, mazoto mamaky baiboly, mazoto mihaino toriteny, mazoto miaina amin'ny fiderana. Ireo rehetra ireo dia endrindray fampandrosoanao any tenanao endrindray fitehirizanao ny fanahy ao anatinao ohatran'ireny hoe misakafo ianao dia velombelona ny nofinao dia ohatran'izay koa ny fanahy mila mena sakafo izy mila manana fifandraisana amin'ilay rainao izay ny an-danitra ianao mba hahafahanao velombelona foana fanahinao sady mandroso hatrany hatrany ny ara-panahinao dia voninahitra ao an' Jesosy Kristy irery ihany mino fa ianao izay miheno ihany koa dia manana hovalinany amin'izay manan-kavaly ka raisina mpitiavana ny valiny avy any aminao eo ambanin'reto fizaranyreto eo amin'ny commentaire izany mba ahafahantsika mifampizara araka ny tenin'ireo rahavavy ireo isika dia napetraka ifampitaiza sy ifampizara toy izany ka manantena fa hamaly izany koa ianao valin'izany fanontaniana izany dia misaotra antsika rehetra nandray anjara misaotra an'ireto rahavavy izay namaly ny fanontaniana misaotra anao ihany koa izay mbola miomana hamaly izany ao amin'ny commentaire dia samy tahiny tombo daholo isika rehetra. Halleluja. Amen. Raha mety avansena vazaha zavatra